ambifolo hatramin'ny 20. Otsika tiaka mampiaon'Andriamanitra aloha maneho ny hafananao sy ny etaetanao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana androany indray. Salamo 7:30 andiny 20 hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho andriamanina dia ny olona no fidiny olovany. Eny an-danitra no hitsinjovany Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny amarony miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjy ny habeny heriny, ny soavaly tsy azo itikina ho famonjeny ary tsy mahavonjy ny habeny heriny. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrapony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesany sy hamelona azy raha misy mosary. Amen. Ny fahafahanao amin'Andriamanitra tsy hoe fahafahanao afaka manao izay rehetra tianao, fa ny fahafahanao amin'Andriamanitra dia miankina amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra, ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Aseho an'Andriamanitra ny etahitanao sy ny fahavinonanao ho amin'ny fankatoavana sy amin'ny etahitam-piombonana amin'Andriamanitra. Raha eo ianao ilay manana fihevitra tsy araka ny fihevitry ny olona, raha ny fahaviavatena na ny fahafahana tokoa eo amin'ny izao tontolo izao dia fahafahana hoe manao izay tiana, afaka miliba amin'ny zavatra rehetra. Fa ao aminao mety mifanohitra ny hevitra, nefa tompo ao aminao ny fahafahana, dia ny fahafahanay manantona anao sy mandeha araka ny sitraponao amin'ny fankatoavana mba hahafahanay manana ny fitsarana sy fiadanana miatrika ny zavatra rehetra. Makasitraka indrindra fa ianao ilay andriny fiadanana anapaka ao am-pontsy avinay misandrata fa mendrika ny dera sy ny atsy ary ny voninahitra ianao ho anao mandrakizay zany ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra toizantsika ao anatin'ny fotoana. Alleluia. Antsika mbola hiaraka fava. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zegny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindraponao, ny amin'ny fitantananao anay Jesosy. Tonga eto amin'ny fanatrianao indray izay androany. Ianao no matoza ho anay, ianao no hiero anay Jesosy. Ianao mbola mampijoro anay. Misaotra ny amin'ny nanasanao anay androany Jesosy. Hitarianao anay tonga eto amin'ny fanatrianao androany. Misaotra betsaka Jesosy. Androany izay Jesosy mahatsiaro manokana an'ity firenena ity. Araka ny teninao Jesosy, hoe ianao raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry-teny ka hivavaka sy hitady ny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiainao any an-danitra ho ianao ary mela ny heriny sy nasitrana ny tany. Androany izay Jesosy mifony eto anatrianao ho amin'ny firenenay, ho amin'ny vahoaka malagasy rehetra, ho ampitondra fanjakana, ho ampitondra fivavahana rehetra. Rehetra izay Jesosy androany manaiky izay ho fantso hiasanao androany. Jesosy tsarovy ny famindraponao ty firenena malagasy, anao Madagasikara, anao firenena Jesosy. Mankasitraka Jesosy Mahalala, raiso ny voninahitra, raiso ny fiderana dia ho asangatra ianao androany. Alleluia. Lioroko natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sita dinita vakoariana mini ratsy fanoni diaino ani andanitra ao. Ndao hiaraka mirina zatsy. Raha ny oloko natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena
Sita dinita fakwariana minirati fanoni dei ainuani andanitra kaindro me lanelunyari anasitrana Anasitanani tanini, anasitanani taninya. Iyainuan andani chahusi amela, ienunyari anasitana nitanini. Natsuna amini anaraku Uavyane chitena Kaivavaka Sita inita Fakwariana minirati Fanoni dei Sitraka be dia be Jesosy amin'ity firenena malagasy. Fotoana tsy fotoana ao fiainana vavaka Jesosy ndreo vavaka zay firenena tahio Madagasikara Jesosy fonjeo malagasy rehetra Jesosy anao ty firenena ity anao mpitondra anao mivahoaka malagasy rehetra sotra Jesosy raha mety amintsika rehetra dia tsika hiaraka hifampitantana amin'nytantirity ho firaisampontsika hivavaka amin'ity firenentsika sotra Jesosy tsy ananjava maorisy iary vavaka tranatra io no lakanao entiny aby hitondra ny antsika maka Aminy anaran Jesosy andao hifanaiky hifandray tanana Aminy anaran Jesosy andao hifanaiky hifandray tanana dia raha hivavaka isika tsy mivadika Andriamanitra Pisukatry ny lanitra fa tsy maintsy ho tafy rezana ny an-danitra fa ankonany sy ampony am-pana amin'ny raha ankonany sy fa ankonany sy ampony am-pana amnira uvelumbelumnyana eny amorondra fianan-tsasatra dia tsy isy ho hainao atao voatsinam-pinao io
sarotra na mianoky fahafatesanaza sy asakanany fagaga ny aispito no mampilaza fefamanakay ny fahazavana ny aispito no mampilaza fefamanakay ny fahazavana yara ivavakisik sy mivadik'Andriamanitra yara ivavakisik amandra pisokatry ny lanitra fa tsy maintsy hotafiry rezany an-danitra fa amponany isik ampony am-panay amin'ny raha amponany isik ampony am-panay amin'ny raha tsy isy ampimay na sarotra azy ny lalana eo imaso ny fahavalo ny latabatra hinanana fa ny marina famarinana loany lalany tondrana hatrany amparany no ampony am-panay amin'ny raha ampony am-panay amin'ny raha itsika raky ity tanana mafy ho an'ny Jesosy. Alleluia. Mirabantsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra an'ity fotoan'androany ity tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Tena akikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe mananjavatra Andriamanitra hoe te hanao zavatra Andriamanitra hoe fa miandro fo izy hoe hiaraha miasa hoe. Amen. Ozy izy ny fitomanina toko fahatelo andiny fa dimy amby efapolo andiny fa efatra amby efapolo azafady zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy hoe ny sarina rao any ianao Andriamanitra ka dia voasakana ny vavaka. Ndaontsika angataka eo anatrehan'Andriamanitra ny sokafany fon'ny kristianina arak'ilay hira izay nataotao hoe tantara faharotoko fafito ny andiny efatra amby folo raha ny oloko izany hoe ny andrasan'Andriamanitra tsy ny olona rehetra fa ny azy ary ao anatina zavatra misy mitranga eo amina fiainam-pirenena na eo amin'ny fiainana andavanandro dia na ny olona mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra na ny olona tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra voalaza zao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andiny fa valo amby folo dia ozy izy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia raha iverenina kely ilay andininy ao alohany toy izy hoe mivavaha kaza mitsahatra mifalia mandrakariva. Izany hoe ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita
eo amin'ny fiainany zanany sy ny fiangonany dia tsy misy akoatra ny sitrapony. Ny fimonomononana tsy sitrapo n'Andriamanitra. Ny tsikera tsy sitrapo n'Andriamanitra. Ny fanomezantsiny tsy sitrapo n'Andriamanitra. Raha hivavaka amin'ny firenentsika dia tsy afaka angatakitsika aloha raha tsy hiverina eo anatrehan'i Jesosy. Raha tonga eto ianao mety manam-pahatsapana hoe monomonina, na mety hoe nany medsiny, na ihany koa mety hoe mitsikera maina be fotsiny. Ny zavatra ambareto tsy misy idirany hoe iza no mitondra, fa ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho raisiny zanak'Andriamanitra manandraikitra manoloana ny mpitondra. Ataontsika hiverina eo anatrehan'i Jesosy. Tadio fa raha tsy manaiky ianao ho Daniel hivavaka, tsy izy hivavaka zany eo. Zay efa tsy mivavaka efa tsy tafavavaka. Zao anefa zay efa mivavaka mitady tsy hivavaka intsony. Zany no anisan'ny fotoana mitahaka an'ity takarivo ity. Ary ohatrany hoe saika tsy nisy mihitsy azo fotoana zao raha nareo marika nefa efa tonga aloha teto tsika mianakavy fa tsy niainga mihitsy ny soanao. Satria raha ny diny devoly dia tohizina ny fimonomononana, tohizina ny tsikera, tohizina ny fanomezantsiny dia tsy tonga saina hiverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra lay fiainam-bavaka, fiainam-piankinana n'Andriamanitra, fiainam-pifaliana, fiainam-pisaorana. Asaratany taninao dia sokafon'Andriamanitra ny fonao. Ataontsika hiverina eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy ho latsaka ao anatin'izany fandrika izany. Sarobidy amin'Andriamanitra ny fonao ary te hiara-iasa aminao ny Tompo. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mahatonga saina anay ny teny menao amin'ity takarivo ity fa rehefa misarona rahona ianao dia voasakana ny vavaka ataonay. Ary manam-pahatsapana izay hoe toy ny voasakana ny vavaka, satria mitady vily izay tsy hanao ny sitraponao, lasa very ny fiainam-pisaorana, lasa mitady olona na zavatra hanomezana tsiny, lasa mitady aina tahaka ny fanao n'izao tontolo izao, nefa misy fanao ny fanjakan'Andriamanitra izay nampianarinao anay. Zany no iverenanay amin'ity takarivo ity miantso ny famiraponao izay satria tery izay amin'izay mitranga eto amin'ny firenena. Te hivavaka ao amin'ny firenena nefa toy ny tsy afaka mivavaka raha toa ka tsy votsotra ny fonay. Verina eto anatrehanao izay mifono aminao satria misy fotoana maloto ny fonay ary ianao nefa ny teny fa tsy ahitanay ianao zany. Ary toy ny fotoana very reny vavaka mety nataonay taloha reny, raha toa ka tao anaty fahatafitohinana, tao anaty ratram-po, tao anaty fahasorenana sy alahelo no nivavahanay. Tsy te ho very fotoana izay ary miatrika ny fanatrehanao izay amin'ity takarivo ity. Anatin'izao fahatsiarovana ny fankalazana ny 580 taona, naleo tena ny firenenay, nefa tsy misy miafina aminao ny zavatra mitranga. Amin'ny andavanandro, ny toe-karena sy izay rehetra mety hiaina nisa tokantrano manerana ny nosy. Miantso anao amin'ny famirapo izay amin'ity anio ity, te hiainga vaovao izay hahafahanay mifandray sy miompona aminao, ahitanay ianao, ahitanay ny fahatsaranao. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola sokafantsika ny bokin'ny Isaia, faminaniana izay nentin'i Isaia ny toko 1:10. Raha misy any tananareo dia mba manasa anareo hiara hamaky miaraka amiko. Isaia toko 1:10, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Dia ao anatin'izay dia hito hivavaka tsika rehefa avy eo. Rehefa hita izany dia ho vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: miaino ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an'i Jehovah. Tsarovo ny vatolampy izay nakana anareo sy ny atilavaka izay niadina anareo. Eny, tsarovo Abrahama rainareo sy Saraha izay niteraka anareo, fa fony mbola tokana izy dia nantsoiko sy nitahiko ary no hamaroiko. Fa Jehovah mampionona ny Ziona, eny, mampionona an'izay rava rehetra ao izy, manao ny efitra ao ho tahaka ny Edena ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan'i Jehovah. Hafaliana sy haravona no hita ao mba amin'ny fisaorana sy ny feo fiderana. Miaino ary vahoakako, ary atongilany amiko ny sofinareo ry oloko, fa hisy lalàna hivoaka avy amiko, ary ny fitsipiko dia ampitoeriko fanazavana ny firenena. Akaiky ny fahamarinako, efa nivoaka ny famonjeko, ary ny sandroko no hitsara ny firenena.
izaho no antenay nosy ary ny sandroko no andrasany. Amen. Zany teny zany dia mety efa ny anatin'ny fotsika. Aoka ianao tsy ho reraky ny vavaka. Aoka ianao tsy ho kivy eo am-panandratana vavaka. Ataontsika angataka tompo, aoka ny herinao ho tonga herinay, atonga ny any ampaharetana ao anaty vavaka. Eto tsy miresaka ny hoe efa mivavaka ianao firy taona izay, fa le karazana vavaka sy le hafanam-bavaka nataonao tato ato mihitsiny. Fa raha mareo marikinareo misy rivotra mampangatsiaka vavaka zany ho amin'ny firenena. Indraindray ohatra ny hoe aleo hivavaka ho an'ny asa fanompoana sy ny fitoriana filazantsara. Ny antony misy blocage ao tiany fahavalo atao, fa mahita fandroany anokatra ny fotsika isika. Ataontsika angataka tompo, tehirizay afana hivavaka anina fanantenana. Fa eto ny zavatra tenen'Andriamanitra mahafinaritra be. Ozy izy ny désert, ozy izy afaka vadika ho tonga etena. Ny tany foana tsy misy ninninina afaka verina ho tonga sahan'i Jehova, zaridaina an'Andriamanitra. Ary afaka asiana fifaliana sy firavoravonandray ozy izy ao mba amin'ny fisaorana sy ny fiderana. Ataontsika hivavaka tompo, ampaherezo hatrany izay anampaharetana ao anaty vavaka. Azono izay tsy ho kivy. Tehirizy izay mba hirehatra ny afon'ny vavaka. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, entinay tao anatrehanao ny fonay. Afana, hirehitra. Ny afon'ny vavaka mihitsy tompo no ho any anatinay. Toy ny solika tsy lany, fa ho solika voatahiry. Mampirehitra ny fanilo tonga ny fahazavana, ho tarafina sy afaka hitaratra ny afo. Ndreto izay mangataka eto anatrehanao, tsy ho ketraka eo am-pangatana sy eo am-piandrasana ny fihetsehanao amaly. Tsy ho sorena inkeo anaty vavaka, tsy ho tafitohana, tsy ho vondona alahelo ho fo manjary lasa vavaka fono zany. Aoko voatahiry tompo ny fonay eo am-piazakazahana, eo am-piresahana aminao. Tsarovo izay amin'ity takarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mbola toy isika ny vavaka, ataontsika angataka tompo, averenao am-pon'ny zanakao ny fiainam-pisaorana. Misy dika matoa izao fotoana izao asain'Andriamanitra atao mihena ny fisaorana, ary mety efa foana mihitsy ary le fisaorana. Mety efa zararare eny am-bava amin'ny fiangonana ny fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny firenena. Tadio fa raha vao tsy ampy fisaorantsika dia tsy maintsy hivarina ho any amin'ny fimonomononana. Tsisy eo ampovoany. Ny eo ampovoany tsy misaotra efa mitady efa himonomonana sahady. Dia fantatsika nefa fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava fa ringana ozy izy izay mimonomonona. Androany misy karazam-pandringana tian'Andriamanitra hoe sorona eto amin'ny firenena. Misy karazam-pandringana tian'Andriamanitra hoe sorona eo amin'ny fiangonana. Misy karazam-pandringana mitatao tian'Andriamanitra hoe sorona eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Daontsika hivavaka tompo, averenao ao anatinay ny fiainam-pisaorana. Aorianan'izay isaora Andriamanitra ny amin'ny firenenao. Isaora Andriamanitra ny amin'ny zavatra efa ataony. Mety mitady tsy hahita ianao ny tanan'Andriamanitra hiasa rapitso, satria tsy mahita ianao ny tanan'Andriamanitra efa niasa omaly. Ary ny tanan'Andriamanitra efa mitsotratra amin'ny maraina efa niasa miazona ny aim-pirenena ho hitan'ny masonao androany, le mitady tsy hahafapo anao ka mibloke ny vavanao tsy hisaotra azy. Asandatiny taranao dia sakafo ny tompo fonao mangatà tompo. Aoka hiverina ao anatinay ny afo ny fisaorana, ny fiainam-pisaorana, ny fahatongavan-tsaina aingana. Zany ray amin'ny anaran'i Jesosy ny sujet de prière entinay amin'ity takarivo ity, mba ho isany hijoro eo amin'ny bangy izay anambara fisaorana sy fankasitrahana anao ny amin'ny fiainam-pirenenay. Misaotra ny amin'ny Madagasikara, misaotra ny amin'ny mpitondra, misaotra ny amin'ireo olona rehetra mpanapaka notendrenao, navelanao, nomenao anina fahefana afaka hitarika sy hitondra ny firenena. Misaotra ny amin'ireo karazana fanapahan-kevitra ny raisina rehetra hatramin'ny androany. Fantatray fa eo an-tananao tompo ao ny vavaka ataonay, ary eo an-tananao ny firenenay. Tsy ny hitan'ny maso mitady akivy, fa ny fahatsaranao mitantana sy mitondra afaka nokatra zavatra tsara lavitra ho amin'ny rapitso. Misaotra ny amin'ny toe-karenany eto amin'ny firenena. Misaotra ny amin'ny vaovao famaofao be dia be. Misaotra Jesosy fa ny fanatrehanao eto amin'ny firenenay. Misaotra ny amin'ny teny rehetra izay efa nitoriana inonay fa vonafafy ireny, tsisy very ireny.
tsy mikaram-potoana avokoa ny teny rehetra izay nalefanao napetraka teny ambava ny mpanomponao tsiraray avy. Misaotrany amin'ireo fiangonana be dia be miara-miasa amin'izao. Misaotrany amin'ireo mpanomponao na pasteur io na mpampianatra na apôstôly na mpaminany na evangelista mpitolo filanzantsara izay mifanometanana mahatateraka ny programa amin'ny fanjakanao eto amin'ny firenenay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazaretany amin'ny zava-misy, ny zava-mitranga sy ny zavatra hita ny masonay. Ampahirato ny masonay ahita ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Farany hivavakantsika ao amin'ny masontsika. Satria izao voalazan'i Jesosy rehefa nampianatra izy. Ozy izy ao Matthieu toko ao boky Matthieu dia izao nambarany hoe raha tsara ozy izy ny masonao, raha tsara ny fijerinao dia azava ny tenanao rehetra. Dikan'izay misy fandraisany amin'ny fahaizanao mijery ny fahazavanao. Matthieu 6:22 amin'ny anaran'i Jesosy, ny maso no jiro ny tena. Koa amin'izany raha tsara ny fijerinao sy ny masonao sy ny fomba fahitanao zavatra anankiray dia mazava ianao. Tena kaikinao mitsangana miazava ianao hoe teneny ianao hoe ny fahazavan'i Kristy avy ao anatinao zany dia manova ny fomba fijerinao ho tsara mitovy amin'ny fijerin'i Jesosy. Ny depara ny vavaka ataontsika amin'ny firenena zany dia depara mahita an'Andriamanitra tsara nanome cadeau tsara nanome ny firenena. Raha vao zany no misaina hoe sambatra ny firenena-kafa dia efa diso sady anao mpitondra anam-bavaka ny firenenao. Satria ny firenena nomen'Andriamanitra anao ny hoetany androany mila vavaka io dia cadeau tsara nomeny fa ny olona mety tsy nahay nitantana azy. Fa mintsika fa le mpanome cadeau tsara afaka apiditra an'le cadeau ho any amin'ny perfection. Izay no ilan'ny fiara-miasa masonao sy ny fahazavanao. Tena kaikinao raha vao tsy mahita zavatra tsara ianao hoe dia c'est pas la peine hoe zay. Mitako amin'ny teny frantsay izy dia tsisy ilana an'le vavaka. Tia dia aloha mijanona ny antony Andriamanitra miara-miasa amin'olona mahita zavatra tsara. Ka raha hivavaka tsika na hoeto amin'izay atomboko ny tompo eto sy ny atokantranonao mila tohizinao dia mila mahita zavatra tsara, mila mahita olona tsara, mila mahita fitondrana tsara. Tsy possible mihitsy ny sujet de prière miainga avy amin'ny fijerinao ratsy. Asa raha ny tananao mangata amin'Andriamanitra. Raha reny ohatra tsy mety mahita zavatra tsara ianao, izay mihitsy aloha hoentiny hatrehan'i Jesosy aloha hitondrana ambavaka amin'ny firenena. Hoentiny hatrehan'Andriamanitra ny fomba fijerinao, ilay ny masonao tokony hisokatra ho amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, ahatonga anao hazava araka amin'ny fitenin'i Jesosy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo entinay eto anatrehanao ny masonay mba ho tsara ahatonga ny fahazavanay, hitaratra mifanaraka amin'ny fahazavanao. Ampianaro izay rehetra izay tonga eto hianatra hita ny fahatsaranao, ny fahatsaran'ny zavatra omenao, ny fahatsaran'ny firenena nomenao, ny fahatsarana misy ao anatin'ilay olona izay mila entina mambavaka, mba ho tahaka ny nahitanao amin'ny Paoly efa niova no ahitanay an'izay Saoly mila vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny mason'i Jesosy satria izy ny fahazavana modelitsika. Dia rehefa nijery an'i Saoly izy teo mpanoratana an'le taratasy misy fahefana ny ringanana fiangonana dia ny zavatra hitan'i Jesosy epistilo an'ny Romana, epistilo an'ny Efesiana, epistilo an'ny Galatiana. Zavatra hafa mihitsy ny hitany. Tena hoe kaikinao ianao ve afaka hita zavatra hafa hoe? Fa raha afaka hita ianao hoe dia miara-miasa aminao Andriamanitra hoe. Amen. Amen. Tao anatin'le petera le nandata alohan'ny nanenony akoho iny efa nahita petera ampijoro ny mpianatra Jesosy. Efa nahita petera anangana an'izay rehetra lavo sy reraka. Tian'Andriamanitra ianao ahita olona miova, ary tian'Andriamanitra ianao anafanantenana fanafaran'izay ratsy indrindra hoentsika mambavaka azy dia misy fahatsaranao tian'Andriamanitra ao avoaka. Raha vao diso ny masonao dia tsy miaraka aminao Andriamanitra ao anatin'ilay vavaka. Dia ohatran'ny hoe mivavaka tsika efa ny tena marina araka ilay voalazan'ny fitomanina teo. Mitafirahona ianao izy izy dia voasakana izy izy ny vavaka ataonay. Dia miverina amin'ilay tenengy teo hoe c'est pas la peine. Ndao tsika mba hihoatra an'izay c'est pas la peine izay amin'ny takarivo ity. Ao anatin'izay olona heverinao fa ratsy,
mahita fa misy olona tsara ao afaka ho avoaka an'Andriamanitra. Tsy hoe ho aringana le ratsy fanahy, fa mba hiova izy ho tonga ratsy fanahy miaikeloka, miala amin'ny ratsiny ho tonga tsara fanahy. Asaratony tananao mba tsika hivavaka amin'ny mpitondra. Eto anatrehan'Andriamanitra ny mpitondra rehetra, hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ireo filohan'ireo androm-panjakana maro, hatrany amin'ny prime ministre sy ny gouvernement, ireo mpisolom-bavam-bahoaka, ireo loholona, ireo tompona ndraiky ny sanambara-tonga rehetra. Mila an'Andriamanitra avokoa ireo olona izay mena fahefana hitantana moka fanapa-kevitra. Mila ny vavaka avy aminao. Asaratony vavaka ao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ny alalan'ny fahatsarany masonao no hitondranay amam-bavaka indray amin'ny takarivo ity ny mpitondra anay. Ireo rehetra izay notendrenao hanapaka ny firenena, any amin'izay dinga mpivoriana rehetra misy fanapa-kevitra tokony hasoa hiadana amin'ny vahoaka, dia mivavaka izay mba hisy fiovana, hisy fahatsarana hivoaka, hisy kasika afaka ho ataonao, ary afaka anjaka sy hanapaka ny fahatahorana anao, ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy, tahaka ny nanananao fanantenana fa Saoly mpandringana lasa Paoly mpanangana, no ananany fanantenana ihany koa amin'ny fiovana izay rehetra entiny amam-bavaka eto anatrehanao. Na ny filoham-pirenena zany sy ny ankohonana, ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ao amin'ny fiadidim-pirenena, na ny prime ministre filohan'ny gouvernement sy ministre mpiara-miasa aminy, na ny filohan'ny androm-panjakana rehetra tahaka ny Sénat sy ny Assemblée nationale, ny député, ny solom-bavam-bahoaka sy ny loholona, misolo-tena ny collectivité territoriale rehetra. Mivavaka amin'ireo ambaratonga na fahefana rehetra any amin'ny administration publique, ray amin'ny anaran'i Jesosy, vangio ny firenenay, vangio ny mpitondranay, vangio izy ireo fa mila anao izy Jesosy, ary mivavaka izay miombobo aminao tompo, ahita Paoly ho atsangana ao ambadika izay mety ho endrika Saoly mpandringana. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta, amen. Dao tsika hivavaka ao amin'ny vahoaka malagasy, mbola hisokatra ny fony anatena tahaka le faminaniana no men'Isaia teo hoe ny désert ozy izy dia afaka ho tonga Edena. Asaratany tananao, dao tsika angataka tompo vangio ny malagasy, angetaheta amin'ity takarivo ity fa enao no ilain'ny firenenay, enao le andrasan'ny nosy araka le faminaniana teo. Andriamanitra ray ny tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, matsiaro-bavaka izay miparay tanindrazana aminay, ny mponina rehetra eto Madagasikara hatrany avaratra ka hatrany atsimo, hatrany andrefana ka hatrany tsinanana, vangio ny isa-tokantrano, vangio ny na dia izay tsy manana tokantrano azy, izay tsy manana trano kelofana, anokatra ny fony tena angetahetanao, fa enao ny famonjena ho amin'ny firenenay, enao le ambara ny faminaniana fa andrasan'ny nosinay. Miandry anao izay Jesosy, vangio ny olona tena hitodika hivavaka marina, tsy raviravin-tanana fahalala fa ao aminao ny fahafenoany ny famonjena, ao aminao ny fahafenoany ny fanantenana. Ary amin'ity takarivo ity na Lazarosy efa maty, efa nalevina sy efa nafatotra sy efa nakatona ny am-pasana azy, mbola afaka antsoinao indray hiverina ao amin'ny fiainana sy fahavelomana. Ny zavatra rehetra dia possible Jesosy rehefa eo enao, ary ny zavatra rehetra koa nefa dia efa nataonao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta, amen. Ny anaran'i Jesosy, amen. Mivavaka farany iverintsika eo amin'ny voalazan'ny Jona toko 5:10, ny andininy telopolo. Raha misy an'izay aminao zafady Jean 19:30 iara-makitsika tianao sujet anankiray dia tonga dia hiditra amin'ny afatra ao amin'ny androany. Jean 19:30 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa nanandrana naikitra Jesosy dia nanao hoe vita. Eno tsara, nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahany. Nanaiky Jesosy tanondrika, mba tsy tanondrika izany intsony ianao mandrakizay. Taontsika hivavaka mba ho marina amintsika le hoe mitraka fa efa akaiky ny famonjena anareo. Ny maha-possible tananao ataovy izany vavaka izany hoe tompo, tehirizo ny lohanay hitraka mandrakarivo fa ianao afaka anao ny zavatra rehetra ara-potoana. Izany ray amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka ataonay amin'ity takarivo ity, inonay fa efa niaritra ianao nefa niondrika ao anay, mba tonga anay hitraka ka tsy ho tavela ao amin'ny fiondrena, satria marina loatra ny fanantenana avy aminao. Afaka hitraka izay fa efa akaiky ny famonjena anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Tiaka mafisika ho an'i Jesosy. Alléluia.
zao tsika no fahofantanantsika isoatran'Andriamanitra fitsika manontolo mbola omen'Andriamanitra fotoantsika afaka mitondra-bavaka ny firenentsika, afaka mitondra-bavaka ny vahoaka, afaka mitondra-bavaka ny isam-piankonana ihany koa. Isaon'Andriamanitra mifonao manontolo dia raha mifananao rehetra izy akasitrao mifonao rehetra ihany koa meo voninahitra izy sakafo ny vavanao misaotra raiky ny anaran'i Jesosy fa ny fahatsaranao mifamilambonao mifahasoavanao dia lehibe sy mihoatra lavitra ny fahendrenay sy ny fahatsaranay ny ao am-ponay sy ny zavatra hita ny masonay. Tsy nataonao zay andeha amin'ny fahitana fa nataonao zay andeha amin'ny finoana ary zay Andriamanitra mahalala fianao ny Andriamanitra mpamalivavaka mpanisy zay mazomitady anao adididita mpanatanteraka ny tsara sy mihoatra hatrany ho an'izay sy mangetaheta ny fahamarinanao manao fakasitrahana mandrakizay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Sy tanana mafy ho an'Andriamanitra azo toerana toko zao eto amin'ny toeran'itsika dia mizara teny sisy kilemy ilanantsika kely amin'ny lafiny teknika misy fanamboarana fa inoko fa iantefany aminao fotsiny tenin'Andriamanitra voninahitr'Andriamanitra. Amen. Zavatra anankiray hozaraiko eto androany dia amaly fanontaniana kely anankiray izay ahako alohan'ny izarako ny amin'ilay teny hoe mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Tsika zany tsy mitory foto-kevitra, tsika koa tsy mitory fandresen-dahatra fandrandray fandresen-dahatra io mety diso fa tsika mitory fahamarinana. Zany hoe zay lazay tenin'Andriamanitra ihany no toritsika. Ataovy amen. Be dia be aminareo manontany aloha nidirako amin'ilay hoe mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra ny hoe paster Rodolphe zany foana zany mesazy voaraiko manokana hoe tena tsy mety tsony mihitsy zany ny fiantsonan'i Jehovah Jireh. Dia ahoana zany momba ny Jehovah Shalom? Dia ahoana ny mahakasika momba ny Jehovah Shama reny? Reny zany dia efa tsy azo toriana tsony mihitsy fa inona marina ny momba n'ilay izy. Tonga dia ataoko brief ilay izy ataoko hoe tena hoe fitiniko ilay izy tonga dia zava-be aminao ilay izy. Enoy ny fisehoan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha dia fisehoana amin'ny ampahany. Ary Andriamanitra mbola tsy nanome anarana tany amin'ny testamenta taloha fa titra no sehoany tany amin'ny testamenta taloha. Ohatra hoe anoratra tantara Andriamanitra miaraka amin'ny Moïse dia niseho izy hoe izy Jehovah Nissi. Anarana altara ny Jehovah Nissi dia nidika an'ilay hoe Jehovah Nissi dia Mosesy nanatitra ondry natao fanatitra ho an'i Jehovah. Ondry no natao fanatitra teo amin'ilay altara ary ilay altara nomeny Mosesy anarana hoe Jehovah Nissi. Atsangana ny tanan'izay mandray dikan'izay rehefa miantso an'i Jehovah Nissi ianao dia miantso zay le altara ny Mosesy zay ondro no naterina teo fa mbola tsy tonga Jesosy. Ary le izy tsy hoe ny fahafenoan'ny anaran'Andriamanitra no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa mpahany anarany amin'izay titra teny hitondrana ny fiainan'i Mosesy. Tsy complet zany le izy. Dia ianao zany raha iantson'i Jehovah Nissi tonga dia verina judaisme ianao satria Andriamanitra ny Jiosy teo amin'ny altarana biby matiny teo amin'ny altara fa mbola tsy tonga Jesosy. Natonga ny anaranyio altara io hoe Jehovah Nissi. Fa rehefa tonga Jesosy tsisy hoe Andriamanitra Gideona ntsony tamin'ny Jehovah Shalom na tamin'ny Mosesy tamin'ny ampahany amin'ny maha Jehovah Nissi azy fa le fahafenoana anarana no nomen'Andriamanitra fa tsy titra. Anarana no nomen'Andriamanitra ny ety ambonin'ny tany manaiky an'io anaran'io, ny any an-danitra manaiky an'io anaran'io, ny any ambanin'ny tany manaiky an'io anaran'io. Ary ny anarana nomen'Andriamanitra ho
ho an'ny olona andraisan'ny olona famonjena teo amin'ny alitara anankiray teo amin'ny azy fijaliana dia tsy misy anarana hafa ty ambany masoandro azahoana famonjena afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta irery ihany. Mazava amin'izay. Mazava izay zavatra izay. Ny alitaran'i Jesosy tsy alitara amin'ny ampahany fa alitara ny fahafenona. Mafeny fipetra-pamonjena. Izy raha teo koa natao hoe Jehovah fiadanako. Izy natao hoe Jehovah heriko, Jehovah ny mpamonjy. Zany hoe mifahafenony fepetra anehoana ny fahatsarany famonjen'Andriamanitra rehetra dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy avy amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Sangany ny tanan'izay mahazo amin'izay ny zavatra zaraiko. Dika izay tsy titra ilay izy manokana isehony amina mpanompon'Andriamanitra anankiray tao hoe Moïse anomanina ny fahatongavan'i Jesosy teo amin'ny alitara nanolorana fatim-biby alatsadra fanarana nomena tamin'ny sorona anankiray izay nataony Andriamanitra sady olona tonga olombelona naseho teo amin'ny nofo atao hoe Jesosy Kristy. Itoy amin'izay ny amin'ny afatra androany rehefa voavaly izay fanontaniana izay ny hoe mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Ijerentsika ny Joba toko 4:7. Hoy izy ny ten'Andriamanitra dia nandeha mifaza tena mita sy mpididada Soitas ary Zofara namatita ka nanao arak'izay nandidiny Jehovah azy ary Jehovah dia nankasitraka any Joba. Ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho any sakaizana izy ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny izy. Zay zany andeha mifafolo. Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho any sakaizana izy ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny Andriamanitra. Tena ampen'izay rehetra mora tezitra sy mpanao andolo-po rehetra tonga eto andro any ariva. Tonga eto andro any hoe somary anaitranao hoe inona ny antony mahatonga anao mahantra sy mahatonga anao ory. Fantanina mipetraka ao anatin'ny sekolim-panambinana ny hoe fa maninona ny mahantra. Ny olona tsy manam-bola ve sasahirana mahatonga ny olona mahantra. Ny fahantrana misy fototra ara-panahy iorenany. Dia tiako fantatrao fa toetra ny mampahantra ny olona. Mahatonga anao mialina ny hafa, mahatonga anao mankahala ny hafa, mahatonga anao mitsiriritra ny hafa, dia mahatonga anao tena hoe tsy manam-piadana sy fifaliana. Dia satria tsy tanteraka ny firaisanao sy fiombonanao amin'ny fahalalanao ny ao am-pon'Andriamanitra. Ny olona mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra dia tsy hoe miezaka fa manaikotariany fanan'Andriamanitra mba ho tonga eo amin'izay antom-pisiny ilan'Andriamanitra azy. Za ry havana teto tena taitra tampoka mihitsy ny tao anatiko tao nampahalalan'Andriamanitra ny ty karazam-pahamarinana anankiray ity. Za tsy andeha hoe hiazakazaka be koa nefa koa tsy hoe ho taraiky be eto amin'ny micro androany noho ny amin'ny fotoana. Fa za kosa hijoro androany ampahalalanao fa ny lolo-po sy otro-po ary alahelo sy tsy famelan-keloko dia fototra goavana be mitondra ny fiainan'ny olona anankiray ho any amin'ny fahantrana. Matetika mety tsy azonao veriko fa ny mahatonga anao sahirana sy rera-dava dia satria anao mora manao andolo-po sy mitahiry fahatezerana. Mingavy ianao nizaniza olana nisy ratsy ianao dia mamela eloka. Mivavao azy fa ny devoly rehefa mandrava anao sy ny fiainanao dia ataon'izay tonga anao feno fankahalana sy lolo-po. Miasa mafy mihitsy izy nisy fankahalana sy lolo-po ao anatin'ny olona. Fantatry ny devoly fa ny avinavina sy fankahalana dia sakana tsy hahafahantsika misitraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny devoly rehefa anakana tsika tsy hisitraka ny fahasoavan'Andriamanitra dia ataony izay andotona ny fonao tsy adio, feno alahelo, feno loto-po tamin'izay zavatra nataon'ny olona taminao. Io ny vo mangidy ao am-ponao io vo io ny fitaovana mahatonga ny mombanao tsy mandroso fa tavela eo amin'ny toerana anankiray
ary ny mampalahelo mety embotra ratsy lavitra noho ny teo azy. Ndao tsika hijery amin'izay zany fahamarinana zany. Jereo ny tantaran'ny Joba. Nanomboka tany amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa amby efapolo. Hojerentsika tsy ovaka itsika daholo izy rehetra fa ny toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Zao ny vaky ny teny eo. Io Elifaza tena mity io olona tena nandatsa ny Joba. Jereo ny fraziny ato hoe tena maly Elifaza tena mity ka nanao hoe raha misy samy teny aminao dia ho sosotra vai ianao mahitsy ny Joba io fa raha mame vava kosa izy amono mahazaka zany. Indro efa nananatra ny mary ianao ary ny tanana miravoravo efa nampaherezinao. Ny teninao efa nanohan'izay efa saikilavo ary ny lohalika malemy efa nampatanjahanao. Nefa ankehitriny mba manjoanao kosa zany ka dia kivy ianao. Mianatra aminao zany ka raiky tahotra ianao. Tsy ny fivavaka ao va no tokonao ary tsy ny fanatenanao va ny fahitsy ny lalanao. Masiny ianao tsaroa fa izy amono very tsy manatsiny ary taizany misy olo mahitsy naringana. Arak'izay efa hitako dia izay miasa heloka sy mamafy fahoriana no mijinjana zany. Zany hoe te maneso any Joba izy nefa olona nampiany Joba reo. Zany hoe ny teniny zany marary maneso manindrona. Joba efa ory Joba efa ferena, Joba efa mitanondrika, Joba efa very hevitra. Fa jereo ny ao am-pon'Andriamanitra. Mahalala, jereo masina akaikinao, ianao mila mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Avereny fanondroany, ianao mila mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Tsika zany na mivavaka, na manompo an'Andriamanitra, na manao ny asan'Andriamanitra, na mifanerasera manolona, na miaina eo amin'ny sosiete sy ny fiarahamonina misy atsika, dia mila tsy mamotsotro tsika ny fahalalantsika ny marina ao am-pon'Andriamanitra. Ohatra niza moa ny toetra n'ilay Andriamanitra ivavahantsika. Fa jerenareo ny zavatra nitranga teto. Ao amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo, Joba faharoa amby efapolo, ny andino fahafolo ry havana malala ao amin'ny Jesosy Kristy isany. Dia zao ny voasoratra ao. Ary Jehova nampody ny fiadanan'ny Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy ka dia nanome azy indrotoraka izay nananany fahiny izy. Ay ny antony mahatonga anao ahita ny fitobahany fitahian'Andriamanitra. Mety ho double portion arak'ilay tadiavany olona everything double oh my God is good oh. Le izy tsy ny fandihizanao, tsy ny fahaizanao hoe andao rangahy idiran'Andriamanitra dia nanana, andao amafy be mba ho tahina, fa mila mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fotsiny ianao. Teto topo ny tanan'Andriamanitra nitsotra namadika ny tantaram-piainan'i Joba rehefa hitan'Andriamanitra ny fony tao amin'ny Joba, mivavaka ho an'izay naneso azy, mivavaka ho an'izay nakahala azy, mivavaka ho an'izay nanao tsinitsinina azy. Ianao tsy afaka hivavaka ho an'ny olona nananao alahelo zany, fa ny fo madio tsy maintsy ny eloava no tena famelan-keloka tsy misy fiatsaram-belatsy ka natonga ny taran'Andriamanitra nitsotra amaly ny fiainan'i Joba iotra lavitra noho ny faharavany teo aloha. Atsakany ny tanan'izay mandray ndao ny hoe jerentsika kely ny zavatra nitranga. Ny andry an'i Joba hivavaka ho an'ny sakaizana zany Andriamanitra. Ireo sakaizana neso azy ny teny ratsy azy. Mba sainao ne hoe Joba hono tsy mivavaka ho an'ireo fa naratra be ny fony. Dia ny teny Joba hoe za Andriamanitra tsy havita hivavaka ho an'ireo malahelo tamin'ny nataondry zalahy. Nanana Théodôle izy, rehefa tsisy lasa izy, ary tsy mba vitany hoe nandeha par silence, fa sady nametraka paquet, naneso, nangarika nanao tsinitsinina. Teteny aminao hoe mety maro ny olona nandratra anao, mety ny olona akaiky anao indrindra na mivadinao zany, na mpiray tapo aminao zany, na mpiara-manompo aminao zany, afaka miteny mihitsy anao hoe tsy azonao aneny nataony tamiko hoe, tsy azonao veroka mihitsy pasteur nataon'le patron, za tsy amelan'iny zany. Na pasteur koa raha mety mahozy anao tsy azonao pasteur nataon'le mpitandrina, mety mivadinao mihitsy. Fa rehefa maloto fo ianao ka manao andolo-po, dia mba eritrereto ny toerana nisy an'i Joba, ny tantara dia mbola nitohy, fa tsy niovy zany no fiainan'i Joba,
satria ny top nampidian'Andriamanitra amin'ny fiadanan'i Joba dia ozy izy ny ten'Andriamanitra mandiny 70 amin'ny Joba 7. Rehefa tapa-kevitra Joba hivavaka ho an'ny sakaizany. Andriamanitra tsy mihaino na mamaly fo feno fangidiny zany. Mba vakio ane pasteur amin'ny teny frantsay ny Luka 12:20 ny 5:7 vakio kely amin'ny teny frantsay azafady. Luka 12:34. Mandraisa micro kely pasteur. Alléluia. Ty fa meko e. Ty meko. Au nom de Jésus, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Hitanareo misy fandraisany ny trésor na tahiry tsara sy ny fo. Misy fandraisany. Atsangany an-tanan'izay mandeha. Dia tratra le problème an'olona be dia be. Ny rakitra tsara ho anao kay dia miafina ao amin'ny toe-po anananao. Misy fandraisany lalina ny fampifandraisan'Andriamanitra ny fo sy ny zava-miafina zay tia no tanterahany eo amin'ny fiainanao mazanany ianao. Ianao zany raha te handrava ny rakitra tsara ho anao, ny devoly, dia ny fonao no atakeny voalohany. Satria misy ifandraisany le rakitra tsara sy le vokatra ho ataon'Andriamanitra sahala amin'izay nataony teo amin'ny fiainan'i Joba. Sy ny attitude-anao na ny toe-ponao miafina ao anatinao. Tsisy olona mahafantatra anao any afa-tsy ianao ihany. Misy ifandraisany lalina ny fampifandraisan'Andriamanitra ny fo amin'ny rakitra tsara ao anatinao. Ary ny devoly fetsy rehefa tiany potehana tsy ho azonao le rakitra tsara sy le tahiry tian'Andriamanitra ho tanterahany eo amin'ny fiainanao, dia zao potehany ny toe-ponao. Io zany ny stratégie ny devoly hitondranao hivoaka ny fitarihan'Andriamanitra. Anakanany ianao tsy sitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny hitanao dia olona manohitra sy manafotoana ary manao tsinitsinina anao sy miteny maharary ianao. Ary rehefa hitanao zay olona izay ka mitranga eo amin'ny fiainanao, dia ny cœur-anao zay ny tiany ho tafiana ny fonao. Nefa Andriamanitra tsy miara-miasa sy mitaha olona ratsy ho zany. Olona mitahiry alahelo, vesaranota, be otro-po, pakahala. Andaony antsika ny tanteny inona ny problème antsika malagasy? Problème antsika malagasy, ro toetranao toetrantsika doly. Metsara velantsika. Rehefa mahita zavatra tsy mety, dia ohatra ny tety ivelany hoe mety be zany, kanefa ny any anatinao feno loto. Misy olona eo akaikinao na samy mpianakavy ao raha dia mifanozona. Tsy madio le any anatiny fo hitako zay ataonao. Rehefa ratsy fo sy maloto fo ny olona anankiray, dia sarotra amin'Andriamanitra ny miasa sy mampahita fitizany olona zany. Ny fo ratsy feno fahakalana dia alan'Andriamanitra. Andriamanitra dia feno hery mahefa ny zavatra rehetra, fa maninona izy ny andry an'i Joba hivavaka ho an'ny sakaizany vao niasa teo amin'ny fiainan'i Joba. Mangataka anao, tsy azoko mihitsy koa Andriamanitra ne feno hery mahefa ny zavatra rehetra, fa maninona izy ny andry an'i Joba hivavaka ho an'ny sakaizany vao niasa teo amin'ny fiainan'i Joba. Ny andro zany Andriamanitra vao namerina amin'ny laoniny ny fiainan'i Joba sy nakasitraka azy. Raha toa Joba nandatsy amela heloka, ohatra hoe tena mafy be ny nanaovany namany azy, Elifaza sy ny namany, feno fahakalana sy valifaty ny tao am-pony. Dia zao nyvaliny ny safidy Joba ny anakana ny tanan'Andriamanitra tsy hikarakara ny fiainany. Afaka miteny sy manazava sy manao ny antony Joba teto hoe ny andavako ny vavaka ao andreo anie dia tsy afaka mela sy resaka amin'drazalahy zany ntsony efa ny safidy ny lalana izy. Misy kosa raha olona tokony tena hoe tsy tokony nataony amin'ny lalanao mihitsy alô raha ino hoany maloto ny fonao, miaingavy ianao aza velan'ny nofo sy ny fonao ny hitondranao, avelao Andriamanitra hitondranao ny fahadiovam-po. Voasoratra fa ze madioam-po no ahitan'Andriamanitra.
tsisy akoatr'izay. Isyny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatezeran'ny olona dia manakana ny fiasan'ny fahamarinan'Andriamanitra koa. Jakoba 1:2 any jereo hoe Jakoba 1:2 ny fahatezeran'ny olona izy dia manakana ny fiasan'ny fahamarinan'Andriamanitra. Jakoba 1:2 fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo mason'Andriamanitra. Hitanao, manakana an'ilay fahamarinan'Andriamanitra tsy tanteraka eo fiainanao ny fahatezerana. Rehefa ianao zay no miadinadinao dia ianao no mamatotra ny tanan'Andriamanitra tsy hitsotra hiady ny adinao. Satria ianao te hiady anamary tena mba hanapory fona fa ianao tsara. Aleo mangina ao anaty fahadiova-po sy mivavaka ho an'izay manao tsinitsinina anao fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Isaia 7:15. Isaia 7:15 mahazava be ny tenin'Andriamanitra eo. Dia zay koa ny tiako anairana antsika amin'ity takarivo ity fa zao no lazain'ny tompo dia Jehova ny ray mason'Israely amin'ny fiverenana miverina amin'Andriamanitra sy ny fitsarana ary fiadanam-po zany no amonjena anareo. Zay tanteraka amin'ny famonjena. Fa zao amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isian'ny herinareo nefa mahagaga tsy mety nareo. Be dia be zany ny olona tsy mety mangina na tezitra izy na manakambarana anatiny any. Miatrika ny fanoherina sy niady zay lalovana eto ambonin'ny tany. Afaky ny teny venao androany tompo isafidy ny angina fa tsy isafidy niady ho azy zany. Anamarinako ny tenako lavo zao mba oka ianao leo an'izany toetra zany ao an-trano tsy maintsy ianao ny fitenenana diso ianao mbola manamary tena ao anaty fahadisoana. Marina ianao mbola manamary tena koa eo mason'olona. Fanamarina tena zany tsy afaka mihitsiny satria nahoana te ho hita ianao fa tsara. Fa misy fotoan'Andriamanitra indraindray te hijery anao anaty fahanginana. Dia anatin'ny fahanginana tsy tenenanao iny omen'Andriamanitra anao ny fahafenoan'ny hery ahafahan'Andriamanitra mampahery anao. Satria ao anaty fahanginana feno fahadiova-po Andriamanitra no mampitombo ao anatinao ny fahafahan'ny tanany tsotra ny asa miady ny adinao. Dia jereo Joba rehefa mivavaka ho an'ny sakaiza zay naneso azy izy vao ny asa Andriamanitra nampody ny fiadanany. Zany hoe misy karazana fiadanana tsy tafatoetra raha ohatra ka tsy nanaiky ianao amoaka sy anroka ny fahakalana sy ny fialonana ary ny lolom-po ao anatinao mba hahafahan'ny fiadanan'Andriamanitra tafatoetra ao am-ponao ahatonga anao isan'ny olona ampiasain'Andriamanitra sy esan'Andriamanitra. Mino fa ny akabeazan'ny olona tonga eto hiasa amin'ny fiainanao tahaka izany Andriamanitra. Manaiky ny fonao hitsahatra hivavaka ho an'izay nanao tsinitsinonanao. Manaiky ianao hijoro hivavaka ho an'izay manamavo anao ary zay nanafy tohinanao. Hatsangany ny tanan'izay mandre. Tsangany ny tanan'izay mandre. Tenenina akaikinao mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra ianao hoe ohatra zany ny Andriamanitra hoe zany ny olona tadiaviny. Tenenina izy zany ny olona tadiaviny. Anisany ve ianao hoe mila mianatra ianao mitsahatra tsy miady amin'izay manohatra anao. Mivavaka ho azy ireo manomboka izao. Ary rehefa Andriamanitra no hitsangana hiady ny adinao dia izy no hijoro anao. Ary rehefa izy no hijoro anao tsy problema izay nanjoanao teo aloha fa izy no anamarina anao. Andriamanitra zany rehefa manamarina olona anankiray dia tadidio zay mahatonga an'izay nanao tsinitsinina azy ilaza fa velona ny Andriamanitra. Tsy ianao nitaky an'izay fa ny toe-ponao no tonga n'Andriamanitra hijoro amin'ny fahasarotam-piariny aneo sy anamarina anao. Rehefa marina ny fanambaranao sy ny fijoronao dia Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino anao satria sokajiana ho tsara ny fanomponao rehefa tsara ny toe-ponao. Tandremo ary sao toe-po ratsy na lotom-po no ampahantra sy tonga anao tena hoe ho victime amin'ny zavatra be dia be. Nandretsika mieritreritra hoe fanoheran'ny fiainana mafy ny fiainana ary tia midevoly ianao anjetoka sy toloko hatramin'ny farany. Mahafantatra anao mahatonga an'Andriamanitra indraindray za ohatra misy fotoana mieritreritra zany misy mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny aretina mafy dia nampahitan'Andriamanitra vision teo am-pandriana fa marary mafy. Dia tao anatin'ny aretina mafy izy nampahitan'Andriamanitra vision hoe midonaka mainty be hono Madagasikara hoe setroka mainty be miakatra. Mainty be ilay setroka.
dia voix audible ny eniny ao anatin'ilay vision dia niteny Jesosy hoe mahafantatra mahatonga ny mainty be ny setroka misy eto Madagasikara miakatra satria tsisy olona mivavaka ho amin'ny firenena tsony fa manome tsiny sy mitsikera daholo ny akabiazany. Dia izy ary zany nijoro amin'ny fahadiovam-po mba azon'Andriamanitra ampiasaina. Andriamanitra tsy inona tsy hoe honenanao satria mafy be ny pression manjoanao na hoe orobe anao na mijaly be dia mampalahelo an' Jesosy tena nalahelo izy fa tena mijaly ihanina. Non, zay madio-po no ahitan'Andriamanitra. Tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Eto ndray zao dia hisy olona iteny fa inona andreo no mampirisika ny pasteur Adolphe. Eto aloha amin'ny anaran'i Jesosy za mpanompon'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsisy pression eto an-tany ao ambony lohako na kely aza. Iraka Jesosy ary milaza zay zavatra sain'i Jesosy teneny koa. Ho anao le izy, ho anao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Raha zay ianao mitsahatra amin'izay, tsy mandoto fo hoentin'ny zavatra hita maso, dia mety mamaly ianao manao hoe ka tsy ianao niaran'ilay izy, tsisy raison ato anaty tenin'Andriamanitra anamarinana olona mitaraina ao anaty fahalotom-po dia zany no noenon'Andriamanitra. Aza vela izy zavatra sy antony antonany ao anatinao atonga ny lohalika ao tsy hiforotra, angataka ao amin'ny firenenao sy ny vahoaka ary mitondra zay olombelona mbola miaina eto ambony tany. Mamela heloko, mamela heloko. Rehefa mitoetra ny fo mahay mamela dia misy antony, manana antony Andriamanitra ny etsena ny tany mba jereo Job e. Mahalala ny ompon'Andriamanitra. Sakaizy nanaratsy azy rehefa ferezina efa ho faty ny sasany zany miteny efa ho faty amin'izay Job. Dia mba fantatrareo sakaizan'ny Job reo ihany ny kôtokôto ny vadiny rehefa hita hoe reraka Job. Fa ozy izy Job, Jeso sakaizanay, Jeso anay, izy tsy mahafoy, Jeso anay. Maty ny tomponay, maty ny tomponay no ny eloka afaka izay, Jeso anay. Tsangano ny tanan'izay mandreto tiako ho fantatrao fa lay anankiray sady tsy mandao anao ny eo amin'ny fiainanao mandrakizay. Jesosy no anarany. Fatany sy mety manjoanao, fatany sy vesatra ao anatinao, fa mandrakandroany tsy tonga izy hanameloka anao. Misy kady tsy vitanao no mikalkule azy, fa rano nataonao efa very lavitra ianao, fa izy no mbola miaro anao no ny famindrapony satria tiany ianao hijoro sy andeha eo amin'ny sitrapony. Dia miasa Andriamanitra manangana anao isan'andro, mamboatra anao isan'andro, mikarakara anao isan'andro, manatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao isan'andro. Mba fantatrareo tsisy ninona tian'Andriamanitra ho ataon'ny olona mihoatra lavitra noho ny fahafahan'ny olona anankiray io anadio ny fony sy tenanana an'izany atao hoe fitsarana zany avy amin'Andriamanitra ao anatiny. Miteny Jesosy, raha anao fanatitra amin'ny alitary ianao dia eo noho no mahatsiaro fa manana lahelo amin'ny rahalanao dia ndana aloha atao izay vananao amin'ny rahalanao voatero ny fanatitra. Mbazonareo hoe fetraka izany tandremo ny fonao anaka mihoatra noho izay tokony ho tandremana, fa avy ao ny evian'ny fiainana. Ary tena hitako fa kay ny fiainan'ny olona anankiray dia misy ifandraisany mirakitra tsara ompon'ny olona mahay mamela heloka. Dia rehefa hitan'ny olona ianao dia toa vitan'ny olona eny amin'ny endrika eo fa ianao dia olona famelana mandehandeha.
sady mamela eloka ny tia mizarany fitiavan'i Jesosy amin'ny hafa no afaka hanangana zay rehetra hitanao hoe menjera miaraka aminao, tsy ao anaty diovy ny fonao. Aza matsiaro an'izay lasa tsy mendrika nataon'ny olona any, azy zay tsapanao no ataonao mambabo ny fonao hoe tena mafy ny nanjoa. Tsy fantatrao nefa tena tsy mora nenina trehako pastery, zao no tiako fampaherezana tonga ao am-ponao. Tsy lazain'ny olona fa inona ny lazain'Andriamanitra. Ary hitantsika zao ny toe-pon'Andriamanitra, hitako ny nandreseny eo amin'ny fiainantsika. Izy mihitsy no mandresy rehefa madio am-po ianao. Ary fantatrareo zao ny marina dia ny marina no afaka nareo tsy andevy. Dia ampahery ianao fa iantsolona anankiray atao hoe Josefo amin'ny Genesis 15 ny andininy 20. Rehefa avy navarotry ny rahalany izy, tonga teo amin'ny victoire izy, dia zao no nataony. Ianareo no ny saina nisy ratsy any ry zalahy, fa Andriamanitra kosa ny sain'izany ho soa. Anao tahaka ny amin'izao an'io zao hoe amelona olona betsaka e, zany nataon'Andriamanitra. Fa tsy niteny izy hoe ahoana ry zalahy, mafy koa no nataondra robena tamin'iny jereva tena navarotsika tamin'ireny. Fa zao hoe zao le lazaiko amin'izany hoe Andriamanitra tsy andrinareo dia andrika any. Zany ve niteneniny? Ohatry ny tsy hitasotra teny amin'ny endriny akory hoe nisy fiatraikany teo aminy ny fampahorinany anjady taminy teo aloha, satria olo ny fahadiovam-po Josefo. Andao aloha ity tanana mafy be eo an'izany toe-po zany, dia afa mafy ho an'Andriamanitra. Mahita fa Andriamanitra ampiasa sy amadika ny ratsy rehetra izay mitsangana ho fahavalonao ho akora ampiasain'Andriamanitra ireny anasiva ny soanao. Andriamanitra namadika ny esaky na fahararana ho tonga voninahitra, ary Andriamanitra koa mahavita mamadika ny fanaintaina ho tonga vavolombelona. Zay rehetra nakasika ianao tany aloha na avy amin'iza na avy amin'iza, tehirezo ny fonao adio mandrakariva. Mandoleo anatren'Andriamanitra anaty fahadiova-po sy famelan-keloka, dia avelao ny hafa mba hisitraka ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisianao. Raha manam-pahavaly ianao nohony izy meo hanina, nataony adala aza tsy maninona raha mangetaheta izy meo rano sotrony. Fa ny fanaovanao an'izany dia anambatra vainafo ao tampon-dohany. Tsy maintsy ilatsaka amin'io foana ny fanamasina indray androany, fa zao manana fanantenana ho an'ny hafa. Aza manaiky hijoro anaty fahasorenana sy latsaka anaty fitsarana zany. Jereo masony akaikinao, efa tena akaiky ny mpapakatra. Tovy zay, vonona ve ianao zao ankehitriny zao, dia tondroa izy zao tovy atsay mihitsy, zay madio am-po no ahita n'Andriamanitra. Dia bokely ny sorika, vavaka ho an'ny sakaizanao, vavaka ho an'izay mitsangako fahavalonao. Atsangany ny tanan'izay mahafantatra ny ompon'Andriamanitra androany. Nitoy ny fahantran'i Joba raha tsy namela heloka ny sakaizana izy. Mahafantatrao ve? Misy ny atao hoe indray androany. Zay indray androany zay le indray andro tiako hifankahitana aminao. Zay tantara zay tsy vita raha tsy efa miveriny Jesosy. Dia hoy izy amin'ny fotoana hiverenako ny bokin'ny Apokalipsy, dia ho fafahako ny ranomaso rehetra eny amin'ny tava. Fafahany Jesosy ny ranomaso rehetra eny amin'ny tava. Fatany ny adinao, fatany hoe inona ny mahatery ianao. Fa aza avela hanao zavatra mihoatra ianao avy aminao fampanotanao zany. Mangataha fo madio. Halleluja. Fa zay madio am-po no ahita n'Andriamanitra. Dao tsika itetanina mafy eo an-tompo, irosika amin'ny filazana sy ny fanatitra. Halleluja. Da i Jesosy ianao andaontsika anao ny fanatitra ho an'Andriamanitra androany. Dia aritsaina anatin'iny boksiny zay rehetra vokatry ny fonao no maninao ho fanatitra ho an'Andriamanitra androany, na ny ampahafolo-karena na sakrifisy na zay fanatitra hoentinao an' Jesosy androany. Dia tahin'Andriamanitra ianao. Programantsika raha pitso maraina amin'ny 7 tahaka ny fotoana antsika mahazatra eto miaraka misaotra ny tompo indray tsika amin'ny fotoana ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Raha pitso eto amin'ity toerana ity amin'ny 7 zany io fotoana antsika io
rapitso. Ny programantsika ny amin'iny herinandro avy iny a tsisy miova ny programantsika ny sekoly a amin'ny herinandro ho avy io. Tahaka ny mazatra antsika isan'andro raha mbola zao ianao vao tonga eto androany a dia manana fotoanantsika ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia etsy amin'ny shop u etsy ambany etsy a ao amin'ny rihana faharoa isaky ny maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany maraina. Dia ireo fotoan'ireo a fotoana anarantsika ny latsinainy zao ny sekoly a ho an'ny famahana olana ny talata, sekoly ny fanasitranana ary ny alarobia, sekoly ny tokantrano sy ny fitahipana fanambiana toetra. Dia anasananao ireo fotoanareo a ifakahitantsika amin'Andriamanitra ary andraisantsika indray ny taridalana amin'izay rehetra hitondran'Andriamanitra. Ny zomantsika dia miverina eto amin'ity toeranyity ihany amin'ny ora mahazatra amin'ny 4 ora tolakandro. Fa ny sabotsy mihaino tsara ianao, ny sabotsy heriny tsy rapitso ty resako ity fa amin'ny sabotsy heriny dia tsy etontsika fa etsy amin'ny shop u dia tsy amin'ny 7 ny fidirana fa amin'ny 8 sabotsy heriny zany io resaka io a amin'ny sabotsy 5 juillet satria tsy disponible ty toeranyity amin'io sabotsy 5 juillet io a dia ao amin'ny shop u ao amin'ny rihana faharoa amin'ny 8 maraina ny fotoanantsika amin'io sabotsy heriny io. Dia zay ny programantsika ny amin'iny herinandro iny. Raha ohatra ka mety misy namantsika mety tsy mahafantatra zany sao dia lasa ty izy a dia mba tenenina izy ery amin'ny shop u ny fotoanantsika amin'ny sabotsy heriny. Ny akoatr'izay efa fantatrao ny programantsika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny alahady 6 juillet zany hoe amin'ny herin'ny lahady zao zany efa kaikely fotoana io dia ankalaza ny tsingeritaona faharoa amin'ny 20 ny itsanganan'ny asa fanompoana ny hvkl-mission tsika. Alleloia. Dia amin'io fotoana io zany a manana programa anankiray tsara be tsika isaorana an'Andriamanitra amin'io alahady 6 juillet io a manomboka amin'ny 12 ora tolakandro. Ok, amin'ny 6 juillet manomboka amin'ny 12 ora tolakandro eny amin'ny espace mira Ambatomaro. Dia misy fotoana anankiray a raha tsika mankalaza n'io anniversaire ny asa fanompona io a dia tahaka izao ny andinidininy ny vidim-pidirana ny billet a dia efa afaka manao réservation ianao zao fa rapitso a no afaka raisina ny billet manantona ny pasteur vololona ianao. Dia ny vidin'ny billet ho an'ny olon-dehibe zany 60 000 ariary eny topoka iny izy fananangatanana. Ho an'ny ankizy kosa dia 50 000 ariary. Dia raha ohatra ianao zany zao ianao dia efa afaka manao réservation a fa any amin'ny pasteur vololona ianao a mandritra ny fotoana rehetra no afaka mirécupérer an'le billet sy mandony vola. Tahiny Jesosy tsika mariana fa zay vola azo rehetra ao anatin'io dia hoentintsika anaovana ny centre hvkl-mission. Alleloia. Minao fa faly ianao amin'izany tsisy ny tehako satria tsy falynareo e. Dia zay no anentanana antsika. Dia raha mety tompoko azafady a mba aza taraiky ianao manao ny réservation a fa mba alefa somelo ihany le réservation dia mba amin'izay mba ahafahana mandamy mamelo satria averiko foana isaky misy fotoana ohatran'itsika matetika tompoko efa tonga eny am-pitoerana zay vao misy olona tonga hoe anaovy billet zay dia misaotra ny tompo fa mety foana ny zavatra rehetra fa raha mba mety tompoko a manaova réservation melo. Amen. Mandrasana itsangana ray injiro ny tananao dia ivavaka ao amin'ny fanatitra isika. Indray zany atsaranao Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao fa afaka mijoro zahay amin'ity ora sy fotoana ity mitondra ny fanatitra eo anatrehanao. Ianao tokoa no nitahy, ianao nanambina ny tsirairay avy ary miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra satria teninao no manambara hoe aoka tsisy miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Androany tsy hoe tonga izay androany miaraka amin'izay rehetra nanananay fa ny fonay mihitsy Andriamanitra. Ny fonay ny tery ao anatinay satria ataonay ahoana ny tsy hankasitraka tamin'izay rehetra nataonao ary izay rehetra nentinay androany nasombiny azy aoka mba hifankahita amin'ny fankasitrahanao kosa izay
taio ny tsiraray avy izay nitondra ny fanatitra teto anatrehanao na mpafolo-karena na sakrafisy izay rehetra nentiny androany mba hankasitrao izy ho voninahitra ny naranao dia tononona fa voatany fanatitra voata daholo koa ny mpamafy rehetra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika ho an'ny tompo. Alleluia. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Teka sitraka anao izay Jesosy ny amin'ny fahatongavany tsiray avy eto androany hariva. Mino fa zao teny zao mato reny tsirairay avy na ho an'izay tonga eto zany no any tokantrano izay manaraka mivantana ny fampianarana tamin'ity takarivo ity dia sady ifandray izy amin'ny teny fiainana anova anitsy ampijoro ampahery ny isa-tokantrano Andriamanitra. Dia izay koa rehefa miala eto izay dia tonga any amin'izay toerana misy anay tsirairay avy ihany dia nokatra ny fonay izay isainy izay hoe ianao ilay mpamela heloka. Taiza tokoa moa nisy anay raha tsy naharitra taminay ianao. Za manokana Jesosy dia nisy fotoana nyteneninao hoe 4 taona izay ianao no nanompo ahako fa nefa mbola nisy toetra tao anatinao taty amin'ny fahadimy amby 10 taona 20 taona vao afaka tao anatinao nefa za naharitra mandra-piovanao maninona raha mijoro andohalika mba hahafahan'ny afako mandray famelana amin'ny fisianao satria navelako ianao dia mba tiako koa mela ny hafa manodidina anao. Petra amin'ny fonao ny tananao vavaka Andriamanitra androany mety koa natrenao ny fonay tsirairay avy aoko fo be fitiavana tia mamela mamindra fo amin'ny manodidina anay misa mahery amin'ity takarivo ity dia kasio zahay mba ho fantsona hahafahanao mamonjy ny hafako mba ho tanteraka amin'ny alalan'ny fijoroana izy fa nananay fo tahaka ny Stefanina ny ampijoro Saoly iova ho tonga Paoly satria teo ampitonam-bato izy no nijoro Stefanina ny teny iray eo mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Hay misy olombelona afaka mamela heloka tahaka anao rehefa feno ny fanahinao mangatak'izay ataovy any amin'ny lanitra indray ny tanao dia tenena mangataka aminao fanamasina meno aho mangataka anao ameno ny foko ameno ny ao anatiko ameno ny saiko ameno ny fanahiko vontosy afanamasina fenoy ahako mba hanana ny fahafenon'ny toetra an' Jesosy mba napaka sy anjaka tao ampoko ny fitiavana atonga ho mpanompo mahatoky andeharaka ny sitraponao mandrakizay meko voninahitra mandrakizay ny anaranao tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen ady amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Firy ndresy lahatra androany fa tena nandray teny fiainana izy androany mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra. Amen. Asio ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Itsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa ny tompo zay fa niasa niadinao izy no ijoro ampandresy ianao rehefa vitanao mamelatra ny fonao ao anatin'ny fiainana tena feno fahadiovam-po tsisy fiatsaram-belatsy dia hiasa Andriamanitra ho lohan'ny lalana sy ho vody lalanao ampandresy ianao anaty ady sarotra ary ampahitanao ny voninahiny mandehana fa aza manahy zay mijoro manohatra anao fa izy no lohan'ny lalana sy ho vody lalanao ho amorain'Andriamanitra ny adinao ary izy ny anelanelana ny fisiny amin'ny hafa amin'ny alalany fampiasana ny fijoroanao ka ny vavaka izay sandratrao dia ho sarobidy eo imasony satria vavaky ny olona mady ho fo sy ampiasainy fitiavany tsofokirano ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho fantsom-panetretena mandehandeha ho fantsom-pahadiovana mandehandeha ho fantsona feno voninahitra mandehandeha ho feno ny herin'Andriamanitra ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra ho feno ny fitahian'Andriamanitra tononiko ny fiainanao fanasitranana avy any ambony tononiko ny fiainanao ny fanasitrananao amin'ny lafiny rehetra ny fanahinao ny ainao io tenanao sy io vatanao io salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy Andriamanitra izay tamin'ny Paoly ampoanao ny fahasoavako vita ny fahasoavan'Andriamanitra ny tahiry ny fiainan'ny Paoly tao anaty androbe tsy mety maty midika fa ianao tsy afaka aneran'Andriamanitra hoe sitrano na afao fa ny fahasoavany afaka tahiry ianao tsy ho fatin'izay zavatra lalovanao
mandalo fa tsy andringananao zany io. Ny fahefana iazona ny zavatra rehetra dia ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Tononoko fa tsy alo ny fiainanao ny tanan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary noho izay hery ny fahasoavana miasa zay, ninninona nangalary ny fahavalo rehetra teo amin'ny fiainanao. Andriamanitra nonotra an'izany avy roeny. Manomboka androany mianarana madio fo dia mandoalika am-pifaliana ho an'ny manodidina anao. Hitanao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra anao hoe tsara ny fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Azadino fotoanatsika, eto ny fotoanatsika, eto ny fotoanatsika raha pitso maraina. Raha pitso maraina indray tompoko.